Miarahaba antsika rehetra ary raha vavy sy anadahy amin'ny anaran'i Jesosy ary manona trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy anjaka sy anapaka ao anivon'ny fiainanao. Amen. Ia, ampanetretena ary havako rehetra mba hitongavako eto hitondra teny fifampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka mialohan'ny izarantsika izany am-pitiavana dia raha mety ianao dia vavaka fohisitsika ho fametrahana izao fiarahana zao eto anatrehany fa indrindra ho angatantsika indray ny fanahiny hiasa mahery ary hanokatra ny sofina sy ny fo eto izy ary hahatonga antsika hakatoa ny teny. Amen. Ndao ary araka ivavaka aloha isika. Halleluja. Ray masina tsara indrindra ho rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao. Misaotra anao hatrany Tompo fa mbola nomenao anay rehetra indray ny fahafahana eto amin'ny teny ity ahafahana mifampizara sy mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra Tompo ary misaotra anao lehibe ihany koa fa mbola omenao famindrapo izay tsirairay avy reto ka mbola afaka mivahiny sy miaina amin'izao tany izay andalovanay rehetra izao. Misaotra anao hatrany Tompo amin'izany rehetra izany ary tsy vitan'izany fa mbola mikarakara ny fananay rehetra indray ianao ka manome izao fahafahana izao indray fampahery amin'ny alalan'ny teninao ary dia tena hoe mampiseho ilay porofom-pitiavana aminay olombelona tokoa ianao ka misaotra anao izay iray. Eto maha fitaovanahy dia manaiky fotsiny ihany hitondra izao fifampizarana izao fa ny tena angatahako Tompo dia ny fanahy masonao mihitsy no hiasa mahery eto hitondra ilay teny ary hanapita ny teny any amin'ny sofiny tsirairay avy izay misokatra sy mihaino eto fa indrindra ny fo amam-panahy mba hisokatra tokoa ary izay rehetra omenao fahafahana mandre ny teninao eto amin'ny teny ity dia samy tsy hisy halamaina. Ny fo moa dia ho ataonao toy ny tany lonaka ka hanirindra ny teninao izany. Ka indrito ary izay rehetra Tompo vonina handreny amin'izany teninao izany na ny mizara na ny hozaraina dia samy tsy hisy halamaina izahay fa samy ny hakatoa sy handray izany teny mamy dia mamy avy aminao izany. Misaotra hatrany Tompo malala ary ho atombokay amin'ny alalan'ny anaranao Jesosy izao fifampizarana izao. Halleluja. Amen. Amen. Ndao ary. Raisitsika ny Baiboly dia ho sokafana. Dia ary amin'ny testamenta vaovao no jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ka tiako mba mijery tsara ilay teny hovakiana ianao za zany mamaky fa ianao manara-maso satria raha miteniteny foana eto dia lasa mihenoheno foana indray ianao fa tsara jereo ny teny dia hitanao ny fahamarinany ato anatin'ny Baiboly ary tonga dia miresaka amiko sy aminao ny Tompo rehefa sady mijery sika no mamaky ilay teny izany. Dia ndao ary iaraka ijery izay teny izay tsika ao amin'ny testamenta vaovao ny voalaza teo dia ry amin'ny bokin'ny Jaona toko voalohany dia amin'ny andininy voalohany dia izay janonako eo no vakitsika zany no raisitsika ka niaraka maka ny teny zao ianao dia ho atao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Averiko Jaona voalohany toko voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambarany mazava mba hinoan'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy.
Tao ny teny mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraka ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny zanan'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Ya, mijanona teo amin'ny 4 tsika fa ho anao kosa raha mbola te hamaky dia afaka manohy azy hatrany amin'ny andinin'ny farany rehetrany. Ya, dia eto dia efa makasitraka anao sahady amin'izao fandavatenanao manitry tena miheno ny ten'Andriamanitra izao ho tahiana manokana ny ianao. Amen. Ya, araka ity teny ato amin'ity jaona toko voalohany, andinin'ny voalohany ity dia mino marina aho fa efa hainao be io teny io ary mety efa lanao tsenjery mihitsy azy. Eny fa hatrany amin'ireny ankizy kely mianatra sekolady ireny raha dia efa hainoko fa efa mahay tsara an'io teny io. Ya, dia izay izy efa haitsika izay vao maika tiany Tompo iresahana amintsika sy hampasehivana antsika ny amin'ny tokony iainana. Amen. Ya, araka ny vavakintsika teo dia izy hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ya, ny teny dia Andriamanitra. Izy ilay teny, izy ilay Andriamanitra. Io teny io marina ve amahy izy hoe efa diso fantatrao izay, efa tena monina sy mitoetra ao anatin'ny fonao marina ve io teny io na hoe io Andriamanitra izay miteny io. Tena marina ve fa ao aminao marina izy. Ya, araka ny voalaza moa dia hoe tamin'ny voalohany teny dia izy ihany ary hitantsika ihany koa fa nohariny izao rehetra izao hitantsika maso izao izay fantatrasika loatra koa fa any amin'ny Genesis toko voalohany ihany aza dia misy an'izay ten'Andriamanitra izay koa hoe eo amin'ny 7 hoe misy ny mazava hozy izy dia nisy ny mazava. Dia eo amin'ny 14 izy milaza hoe hitany fa tsara izany dia navahany ny mazava sy ny maizina. Hitantsika amin'izany fa ilay Andriamanitra izay teny ity dia manana vava afaka miteny na pisy sy na hary izao zavatra ary hitantsika maso izao. Ary izany zavatra ary rehetra izany dia tamin'ny alalan'ny teny nanaovany azy fa tamin'ny analako sy tamin'ny analanao izany hoe tamin'ny analantsika olombelona indray izany tsy tamin'ny alalan'ny teny no namoronany antsika. Eo any amin'ny Genesis indray vadio koa izay Genesis izay afaka jerenao koa rehefa meny tomponao fahafahana. Any amin'ny Genesis toko 2 ihany koa dia any amin'ny 17 dia mahita an'izay koa hoe vovotany no nanaovana antsika olombelona ary no fofoniny ny fofinaina ka dia nanam-pofinaina mahavelona antsika olombelona, izany hoe nisahirana mihitsy izany Andriamanitra nanamboatra antsika tena hoe tsy vitany fotsiny hoe nitenenina dia nisy misy ny mazava dia nisy dia misy ny aizina dia nisy fa nisahirana izy nanamboatra azy ianao satria tiany ataony mitovy endrika aminy. Ary i Joba koa raha dia hitantsika koa ny bokin'i Joba fa any amin'ny toko 15 any dia niteny misy Joba hoe ny tananao izy no namoronanao ary nanaovanao endrika nasianao endrika ny tenako. Dia tena mazava be izay mihitsy no namoronan'Andriamanitra azy ianao
tena nataony havaka tena hoe zava-dehibe tamin'Andriamanitra ny olombelona ary nasiana ratsambatana, nasiana vava, tanana, tongotra, maso sy ny sisa rehetra izay miasa amin'ny fomba rehetra satria manana ny asany avokoa ireo ratsambatana ny vatantsika ireo maha olombelona antsika. Tsy nitovy amin'ilay zavatra ary rehetra io zany zaho sy ianao fa ny havaka mihitsiny ary ny sahirana misy Andriamanitra ny karakarantsika izany ka noho izany sarobidy eo amin'Andriamanitra ihany koa isika olombelona navahana izany. Eny ary ndao ary izany olona navahana izany ary no horesahana eto androany satria moa izany fantatratsika hoe nareny tokoa ny zavatra rehetra dia nisy dia nisy afaka ny aina antsika raha afaka hitantsika maso manana porofo amin'izany tsika rehetra. Aleloia. Dia hitantsika fa tonga teto ny mazava fa ny trembona rety aizina ka tsy tian'ilay mazava izy na hoe izao tontolo izao tsy tian'ilay mazava fa ny trembona. Dia rehefa ny trembona moa izany dia Andriamanitra koa manana olona ho ampiasainy mba hahafahany hitondra ilay tena na hoe hitondra havatra amin'ny olombelona izay afaka mampandroso an' Jesosy amin'ny fiainana. Dia tsy iza fa i Jaona izany izay lehilahin'Andriamanitra ny rahana mba hitondra vavolombelona hanambara ny fahazavana amin'ny olona izay miheno azy, izay miheno any Jaona ihany no mety hoe handray izany ka dia izay tokoa no nahatongavany Jaona ohatra izay miteny aminao amin'izao fotoana izao hitondra ijoro vavolombelona fa tena misy Kristy ary mila miara-miaina amin'ny Kristy isika. Dia ohatran'izay misy hoe mitondra ilay fahazavana, tsy iza ilay fahazavana fa Jesosy Kristy ary hitantsika azy eo amin'ny andinin'ny fahavalo hoe tsy Jaona ilay fahazavana fa izy dia tonga fotsiny izy mba ho vavolombelona any amin'izany ary hanambara an'izay fahazavana izay amin'ny olona ilay hitantsika fa nitrembona ny aizina tsy nandray azy dia afaka manana sofina ny olona mba hitoriana ny filazantsara ohatr'izay nataony Jaona teto. Haleloia. Dia hitantsika tonga tamin'ny azy izy ny tenin'Andriamanitra fa ny ady tsy nandray azy hitantsika eo amin'ny faraka amin'ny folo izay tonga tamin'ity zao tontolo izao ity tokoa Andriamanitra fa tsy niraisiny izao tontolo izao izy nefa dia noho ny amin'ireo izao tontolo izao no nitongavany teto nefa tsy nahalala azy indray ity izao tontolo izao ity. Dia nefa misy olona ihany mahalala ary nandray an'i Jesosy dia tsy iza fa io zaho sy ianao izany. Dia hitantsika fa eto ny tenin'Andriamanitra izay nandray azy ohatra izy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Haleloia. Sady mino ny anarany ihany koa. Haleloia. Hitantsika Jesosy dia tsy nitorotoroana tamin'ny analany hoe firaisana ara-nofo hoe lahy sy vavy izy fa nitorotoroana tamin'ny analany fanahy masina tao an-kibon'i Maria. Tsy tamin'ny sitrapony nofo izany izy no nampiasiana ary tsy iza lay teny dia ilay voalaza tery ambony hoe ny teny dia Andriamanitra dia teny lay teny misy ny tonga nofo ary nonina tamintsika tamin'ity tany ity izy ary mandrak'androany mbola monina amintsika ilay teny. Aleloia. Hitantsika amin'izany fa tonga teto ilay teny eto izany izaho sy ianao ilay olombelona no arian'Andriamanitra nataony mitovy endrika aminy isika izany izao no hitoriana sy hanambarana ny fahamarinana na ny filazantsarany ary ilay teny ve efa nampandrosoanao tao amin'ny fiainanao sa fantatra fotsiny hoe izay moa izany ny momba n'ity teny ity dia Jesosy Andriamanitra dia Andriamanitra ilay teny dia izay ve ny fahafantaranao azy sa efa mba nifanena tamin'io teny ianao na efa nampandroso azy tao amin'ny fiainanao. Dia mety hamaly ianao hoe zah efa mino azy zah efa mivavaka ary zah tena mahafantatra ny Jesosy ary ny fahafantarako azy mahatonga manao asa fampona ao anatina fiangonana ary tena mafana fo mihitsy manana didy samy hafa ao anatin'ny fiangonana tena mety be izay ary isaorana ny tombo fa zao nefa raha ohatra ka ny fahafantaranao azy sy ny fahafanam-po amin'izay fanompoana izay fotsiny no iainanao dia tehiteny hoe diso zavatra ray loha zany izay satria tsy manao fahazarana hoe za kristiana za tia azy dia manompo aho dia fantatro ny fisiny dia izay fotsiny
dia tena diso zavatra ray loha zany. Dia ozy izy ianao inara zany no atao. Ny atao zany no anontanianao ndao arantsika madika baiboly indray alalanao ny tokony atao dia mbola amin'ny testameta vaovao ihany fa ry amin'ny romanina indray tsika mijery dia eo amin'ny toko 10. Ny toko 10 dia amin'ny 1:7 indray tsika no ahalala hoe inona ny tokony ataonao zany raha ohatra ka ianao le olona efa nanompo hatrany amin'ny razambenao efa kristiana ary ianao hatramin'izao mafana fo betsaka lahady fa nefa diso zavatra ray loha dia ny tokony atao zany no hitondrana anao ato amin'ity romanina toko 10 ity amin'ny 1:7 dia raha antsika sy anao mamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no ekena azahoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina tsy homenatra izay rehetra mino azy sy homenatra izay rehetra mino azy. Dia misy antra-paratesy moa eo any amin'ny Isaia toko 7:20 amin'ny 5:10 eo mbola ahitanao izany teny zany. Arak'izany nanontany ianao teo inona zany tokony atao. Ny tokony atao dia mila manaiky an' Jesosy eo amin'ny fiainana. Tsy ampy ilay fanompona ataonao io efa izy ilay manana didy sy andraikitra ao anatin'ny tranom-piangonana efa izy io fa mbola misy zavatra ray diso ray loha ao dia izay tsy fanekena ho an'i Jesosy ho tompo ho eo amin'ny fiainanao zay izy ary tsy niekenao teo amin'ny vavanao io. Raha ny tenintsika teny amin'ny bokin'ny Jaona teny hoe tamin'ny toko 1 teo hoe Andriamanitra rehefa nampisy izao rehetra izao dia tamin'ny analany teny izany hoe manana vava Andriamanitra afaka ny teny hoe misy mazava dia nisy ny mazava dia ninona fa nivonjena antsika ny aina mipetraka amin'ireo zavatra nohariany ireo vovonjy tamin'izany zany isika no mianakalalany amin'ireo zavatra nohariany dia eto indray izany satria raha fananao ny olombelona izy dia namolavola antsika mihitsy izy nikarakara antsika izy ary nataony endrika nanana endrika antsika sy ianao nataony mitovy aminy manana vava hoatra azy manana sofina manana tanana dia ireny ny tenena teny aloha hoe manana ny asany ireo dia ny asan'ny vavantsika zany eto manaiky an' Jesosy ho tompo eo amin'ny fiainantsika izy. Mila atao zany zay zaro tsara ny fanontaniana eto lay teny vakintsika teo hoe satria raha manaiky eto zany dia safidy no apetraka hoe raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny fiainanao ianao fa raha tsy manaiky ianao zany dia tsy azo terena zany ianao hoe tsy maintsy fa safidy eto no apetraka satria raha manaiky ianao dia manaiky amin'ny vavanao ianao dia mino amin'ny fonao zero tsara amin'ny vavanao izy ny inoana ary amin'ny fonao no andrasa velontsika vakina vetivety azafady satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino zay le izy teo ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty. Hitantsika fa velona ny Andriamanitra antsika mandraka androany izao sy ianao eto eo dia izy misy ny mampiteny izao teny izao ary izy no manome fahafahana azy ianao mifampiaino eto izy ihany koa no manotrina antsika zany velona zany izy mahita maso dia na raha mino an'izany zany ianao satria raha mino amin'ny fonao ianao izy fa Andriamanitra no efa nanangana azy tamin'ny maty zany hoe tsy mahatsony izy fa velona mandraka androany dia raha mino an'izany ianao dia maninona ho vonjena ianao. Amina. Dia ozy izy eto amin'ny 10 hoe fa amin'ny fo izy ny inoana azahoana ny fahamarinana. Jesosy Kristy no lalana sy fiainana ary fahamarinana. Amin'ny analan'i Jesosy Kristy no ahafahantsika ahita an'ilay toerana efa noman'Andriamanitra ho antsika any an-danitra any. Ka raha tsy ho raisinao ilay fahamarinana amin'ny fomba ahoana zany no ahitantsika izany toerana efa nomaninao antsika any an-danitra izany. Ka eto ny teny mamangy anao ny teny androany. Eto moa dia mahita ihany koa tsika hoe ary amin'ny vava hitantsika amin'izay eo lay vava no asiana natao mipetraka eny amin'ny tarehintsika afaka miteny manaiky raha amin'ny vava ozy izy no anekenao dia ahazo ny famonjena ianao. Tsy ampy zany lay fanompoana ataontsika hoe manao adidy sy andraikitra, mahafanao fo, mahafantatra azy, tsy ampy be da be zany.
fa mila manaiky an' Jesosy ho tompo eo amin'ny fiainantsika isika, ampandrosoana ao am-ponao izy mba honina sy anjaka ao anatisika. Raha ny mahafantatra fotsiny ianao dia tsy sinina zava-bitany zava-pantatra eo. Ndengentsika aka ohatra hoe ataontsika izao ianao hoe mahafantatra vola hoe nitetako hoe ohatra akaiky kely be hoe mahafantatra vola 1 alina ianao fa tsy manana 1 alina, dia inona ny azonao atao amin'izany hoe vola fantatrao fotsiny zany nefa tsy anananao? Anosainao fotsiny mieritreritra an'le izy fa tsisy ao anatin'ny poketranao ohatra. Fa raha ohatra kosa nefa ianao manana an'ilay 1 alina dia afaka mividy ny zavatra sy sahazan'izay 1 alina zay, menao fa marina aminao zany. Dia ohatran'izay koa sika, raha mahafantatra an'Andriamanitra fotsiny, mahafantatra sady mino fa manao asa sady kristianina, dia tsy ampabeta be zany, fa mila ekenao eo amin'ny fiainanao izy, mila manana azy eo amin'ny fiainanao ianao, ary rehefa manana azy ianao manana fahefana mampiasa ny anarany. Na hivavaka ao amin'ny marary ianao amin'ny anaran'i Jesosy, hanao délivrance olona ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia délivrer ilay olona. Amen. Satria raha manana an'ilay vola ianao dia manana fahefana mamoaka vola mividy. Raha manana an' Jesosy ianao dia manana fahefana manasitra ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Mampiasa ny anaranao mividy zavatra amin'ilay vola. Fa raha mahafantatra vola fotsiny dia amin'ny sainao ilay izy, tsisy inona azonao atao fa dia miaotraotra fotsiny eo fa ny manana vola tonga dia mamoaka dia mividy izay zavatra tianao vidiana. Manana an' Jesosy dia mampiasa ny anaranao amin'ny zavatra rehetra. Ninona atao? Amen. Ary eto moa dia hoe tena Andriamanitra milaza hoe ho tafara-dalana vanora tsy mifanaiky. Ohatra zao sika anao ohatra hoe ho anao izay efa manana tokantrano manambady, nisy demandim-pitiavana nataon'ny vadinao tao, zay ianao vao nanaika dia avy eo vao niroso tamin'ny tokantranonareo. Dia ohatran'izay koa sika, eto zany zao Jesosy no manao demandim-pitiavana aminao. Dia anjarantsika ny mamaly. Mety efa fotoana lava na mbola platsika ny olontsika tany, mety efa fotoana lava koa na mbola plana an' Jesosy ny tany nihodikodina tany fa tonga tiany fotoana aza mihodina intsony. Ekeo ny demanda an' Jesosy, ekeo izy ho tompo eo amin'ny fiainanao. Dia ho tafara-dalana aminy tsika rehefa manaiky azy. Ho tafara-dalana tokoa ny mpivady ary miroso anivon'ny tokantrano, misy firaisana amin'izay ao dia miteraka lana vavy ny mpivady anankiroa. Dia ohatran'izay koa tsika rehefa manaiky an' Jesosy eo amin'ny fiainana dia manomboka tafaraka amin'i Jesosy amin'izay, satria ny fanaiky dia mitokantrano dia miaraka amin'i Jesosy foana, dia misy firaisana amin'ny foana, fiainam-bavaka eto ilay firaisana. Misy firaisana amin'ny fanahy masina foana ianao, lasa bevoaka amin'ny fanahy masina ianao rehefa avy eo, lasa miteraka zava-panahy, lasa manana fanahy ho babena hoentina any an-danitra ianao. Satria nisy firaisana taminy. Nisy firaisana tamin'ny fanahy masina ohatran'ilay mpivady koa, nisy firaisana ranofo tao na tonga an'jareo na nanjanaka, nisy zaza lahy na vavy, nisy ny taranaka. Alleloia. Ohatr'izany misy ny fifanekena amin'Andriamanitra lasa misy vokatra rehefa avy satria tafara-dalana, ary manomboka eo dia ho saro-piaro aminao zany izy. Ohatra ny mpivady ihany io. Ny mpivady koa dia tena saro-piaro ny lara vao mandehandeha, ny vavy na ny raika koa ohatran'izay misy izy roa. Samy saro-piaro ary mifakafantatra na aiza ianao iny, ina no atao makaiza ianao androany. Ohatr'izany koa tsika rehefa mifanaiky amin'i Jesosy. Tsy tiany tsontsika misy marimarika raisana amin'izao tontolo izao, ary tena saro-piaro amintsika izy. Ary eo anatin'izay mila miera amin'ny foana. Rehefa misy zavatra atao dia mila fantana, mila miera aloha vao manao zavatra, ohatra ny hanatsanao ny vadinao. Ho anao izay mety hoe mbola tanora, mbola tsy ao anatin'ny tokantrano, mety ho avy izay fotoana izay izy demandim-pitiavana tonga eny amin'ny sofinao, dia mety ho tsaroanao zany teny zany, mety tsy avy dia hanaiky eo no eo ianao, fa ho avy ny fotoana nanekenao azy dia hoy izy ianao mivavako naneikeko azy. Fa satria raha hoe olona mifanaiky ohatra hoe misy demandy tonga eny amin'ny sofinao dia avy eo dia kobanao maso fotsiny izy na kipianao maso, dia na le olona ary mety ho taitra kely ihany ohatra ary to mona izy ity zany to tsy miteny, fa eny amin'ny vavantsika ilay teny mivoaka, eo vao tafaraka ilay fifanekena dia tafara-dalana satria ny fanaiky. Amen. Dia eto tiany Jesosy zany ianao, ho anao izay tena efa mafanafo amin'ny fanompoana azy, efa mety io fa zao Raiso ny safidy
Valiony dia mandiny Jesosy ekeo izy ho tompo eo amin'ny vavanao mba tena ho vovonjy tokoa ianao ary sy ho verimaina ny fanompoana izay fanikelezanao aina hatramin'izay ka lasalasa hoe diso zavatra ray loha nandritra izay fotoana izay nanompo foana nefa kay Jesosy tsy tao aminao akoriny. Dia fotoana mety izao ho antsika rehetra ny afatra izay ho an'ny olona telo zany eto ny adefa ny afatra. Ray voalohany ho an'ny olona rehetra izay mbola tsy nandray an' Jesosy dia androany fotoana mety ampandrosoa amin'ny fiainanao Jesosy mba ho tompo sy hamonjy ny fiainanao manokana izy. Ho anao izay mbola tsy nanolo-tena, ho anao izay efa nanolo-tena fa ohatrany nisy ny fiverenan-dalana dia mbola mety ihany koa zao afaka miverina fitiavana voalohany ianao manavao ny fanoloran-tena indray. Ho antsika rehetra ihany koa mbola hoe misalasala ny amin'izany dia fotoana koa zao mety aza misalasala tsony tapao ny hevitra raiso eo amin'ny fiainanao Jesosy mba ho anjakany eo amin'ny fiainanao manokana. Dia ho an'ny rehetra izay maka ny plasin'ny jaona satria zany sika eto izay mitory rehetrarehetra dia mitory ny filazantsarany Kristy dia maka ny plasin'ny jaona hoe ndao fotaony adidy andao mitahiraka sika tsy sika ilay Kristy tsy ohatran'izay hoe za ty Kristy iry Kristy non ijaona eto tsy Kristy ary tsy ilay fahazavana fa izy dia mpitondra na hoe mpitory fotsiny izy manambara amin'ny olona. Dia izay ihany koa sika tsy maka plasy za za Jesosy Kristy zao efa misy vehivavy Jesosy misy lehilahy Jesosy isika dia mpitondra hafatra fotsiny fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra. Zay no fidianana azy ianao maka ny plasin'ny jaona manambara ilay fahazavana mitory ny filazantsarany Kristy mba ho fantatr'olona ny fisiny. Dia izaho sy ianao rehetra iretra zany dia tian'Andriamanitra hiara-iasa aminy fa zao aloha ataovy azo antoka raiso eo amin'ny fiainanao aloha Jesosy. Ataovy azo antoka fa efa nampandrosoanao teo amin'ny fiainanao Jesosy dia manomboka eo amin'izay ianao anana ny fahefana mampiasa anao maniraka anao ohatra nandrana ny jaona rehefa avy eo. Maro ny olona tsy mbola nahafantatra momba ny Kristy na mahafantatra fa tsy mivaky loha mety miandry ianao ny vavanao miteny. Zay ilay olona voataitra ohatrany ny andry ny jaona. Dia hitantsika fa nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra zay rehetra nandray azy. Tsy azo azo fotsiny zany io hery io. Tsy azo azo fotsiny sy azonao fotsiny zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Raiso eo amin'ny fiainanao aloha Jesosy Kristy. Ekeo amin'ny vavanao satria raha manaiky amin'ny vava ianao nefa tsy mino ny fonao dia tsy mety. Ary raha ohatra koa mino ny fonao nefa tsy nanaiky tamin'ny vavanao ianao dia tsy mety ihany koa. Fa mila miaraka izy roa sady mino ny fo manaiky amin'ny vava. Dia tafaradalana isika sy Jesosy dia miara-miasa tondra vokatra lasa misy zava-panahy be indray mivoaka eny am-bavantsika satria matetika miray amin'ny fanahy masina. Dia mahita zanaka mipanahy be avy amin'ny analanao Jesosy rehefa avy eo misy vokatra maro tsinjaina rehefa avy eo. Amen. Dia fotoana mety zany zao ary tsy mbola tara, tena mbola tsy tara fa mety izao raha androany ianao vao handray an' Jesosy vakio io bokin'ny Romanina toko 7:7 dia ho hitanao fa io vava izay napetraka eo aminao ihany no hanekenao azy mba azahoanao ny famonjena. Ary amin'ny fonao efa misy ao amin'ny fo eo amin'ny tempo io mihitsy no vao maika hihiditra lalana ny fitiavana azy meny toko ary izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Ndao ary amarana ny fifampizarana antsika hivavaka ary tiako ianao mba hivavaka koa hisaotra ny tompo ianao ary tonga dia ho pratikenao zany teny ny fifampizarana zany raha ohatra ka ianao ilay olona mbola tsy nandray azy. Raha ianao ilay plasin'ny jaona anohy ny asanao ianao anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao izay efa vovony izay rehetra fanovidian'ny tompo dia mitory ny filazantsara marina. Amen. Ndao hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra. Makasitraka fiainanao zahay rehetra ireto nomenao fahafahana, nomenao teny, namenao indray ny hafatra tsara dia tsara halalana ny tokony atao. Eny ny fampatehivana ihany koa ho andrehetra izay fanandray anao teo amin'ny fiainana Jesosy malala. Tonga tia ny fotoana efa ela ianao nandefa demande tamin'ny tsirairay avy tonga tia ny fotoana hanekeny tsirairay avy izay rehetra mbola tsy nandrainao teo amin'ny fiainana dia handray
handray sy hanaiky any amin'ny vavany izy ho tompo sy mpamonjo azy eo amin'ny fiainany ianao ary ho soratanao any amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ho an'rehetra izay efa nandray nefa nisy fiverenan-dalana dia androany indray izy amerina ny fitiavanao voalohany hiverina amin'ny fahafanampo indray izy ka hanavao ny fanoloran-tena indray. Ho an'rehetra izay olom-boafidy izay efa tena ho anaty fampona tena mita ny hiraka salana nataony jaona ihany koa hanambara amin'ny olona rehetra hitondra fijoroana vavolombelona nambara fa ho avy tsy ho ela Jesosy ilaza sy hanambara ilay fahazavana fa mila raisy ny olona ny fahazavana satria dia maizina izao tontolo izao mila ny Kristy, mila ny fahazavana Jesosy ny olona rehetra indreto ary izay tompo haka ny plasy ny jaona ka mita ny hiraka ao Andriamanitra ka mioanay ny hery hiatrehana izao fiainana rehetra izao mba hahafahanao ahita vokatra amin'ny analako sy amin'ny analan'ireto anatahako sy rahavavy reto. Dia taio sahady ny teninao ary zay rehetra tanolonaka rehetrarehetrany ny foretra ny sokatrany dia handray sy hakatoy izany teny izany ary avy hatrany dia ahitanao vokatra any amin'izay mankatoy rehetra manomboka androany. Misaotra tompo malalo faranako sy soniavina amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany sy izany teny izany. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Amen. Mahereza indrindra tainy tompo ianao.